Dia faly tafiaraka amintsika rehetra indray amin'ity zoma mahafinaritra be ity a araka ireny fampahafantarana izay efa hoentsika foana eto amin'ny fahitalavitra ireo corps Madagasikara atao anatin'ny fandaharana destination Malagasy dia ho any Majunga any tsika izany hoe ivahiny mivantana avy any Majunga ny fiarahantsika raha toa ka efa nanaraka ny sakaratsika tamin'ny lasy iny dia amin'ity indray mitoraka ity indray tsika andray any Zixman avy hatrany ty koa dia ho raisitsika dia hitantsika eo hoe nahoana indray izay resadresaka izay rahantsika amin'ny Zixman miainga avy any Majunga any. Dia araka hitanareo izao dia miainga avy any Majunga any indray ny fiarahantsika eto amin'ny fandaharana destination Malagasy Zixman izy no miaraka amintsika amin'izao ora sy fotoana izao dia miarabanao ny ekipa dia tonga soa ihany koa ato anatin'ny fandaharana. Ia, faly miaraba ny mirina, faly miaraba ny mpanaraka ny corps koa mpanaraka ny destination raha ny tena marina kokoa. Inona ny vaovao anareo any Majunga any? Mba tantarao vaovao aloha izay aty Antananarivo aty satria raha ny anay aty izao hatsika, gripy, fa inoko hoe misy vaovao mahafaly sy mafana be avy any aminareo any. Tsy dia misy vaovao aty fa somary mafampana aloha e. Mbola sy miditra loatra aloha teto. Ie, izay raha ny mahakasika ny toetrandro fandao ampifantaritsika ho an'ny mpijery hoe iza mariny izany Zixman izany efa nanomboka tamin'ny taona firy no nanomboka niditra tato anatin'ny la muzika dia inona nahatonga ilay anarana hoe Zixman? Ia, Zixman misy urbaine manaraka gadona tendance zany satria ilay gadona malaza amin'izao na gadona nalaza tamin'izany satria nanomboka nidirana tamin'ny mozika teny gasy misy tokony hoe mozika angamba ny 2016. 2016. Ny hoe zany ataoko hoe angamba hoe ny mozika niditra fa izaho mbola tsy tena tafiditra amin'ilay mozika satria ilay izy mbola tsy asa aminahy fa mbola karazany fialamboly. Satria ilay izy raha ataoko hoe zany hoe efa tafiditra za dia tena efa natao ohatrany hoe asa izy nidirana lalina fa nohon'izao zany misy afaka ohatran'ilay izy dia ataoko hoe mbola tsy asa ilay izy mbola karazany fialamboly foana fa dia amin'izao efa tsy fialamboly tsony? Azafady? Dia amin'izao efa tsy fialamboly tsony ilay mozika? Mbola mijanona asako zany mbola eo. Itanao ilay fialamboly mbola tsy tena hoe zany s'occuper be tsy mbola hoe occupé be amin'io anona io manao kely rehefa sepotra kely asa iny zany hitako hoe izay zany no hitako somary mahakarakaraky kokoa anahy amin'ny resaka mozika satria za mamoaka clip hoe fotoana tena mamoaka normal somary mandeha eny ary tsara ihany ny mampatsiahy antsika mpijery fa miainga avy any Majunga izay fiarahantsika eto amin'ny destination Malagasy izay sao dia somary gagagagy nareo satria indraindray mety misy fotoana ohatrany hoe miletika tampoka izany ho feo ny Zixman dia misy fotoana nefa nihaino tsara ihany fa na dia izany aza dia efa mikarakara an'izay fifandraisantsika izay ihany koa ny eo amin'ny lafiny teknika fa raha maheno anazy Zixman dia anolorantsika mozika iray aloha ny mpijery antsika ny tokantrano any dia aleo ianao na saiko misafidy hoe inona izay cliptsika voalohany ho alefantsika ho an'ireo mpijery izay. Leo angamba le tsy maintsy tonga amin'ny arrivé no alefantsika voalohany. Inona tsara izy teo? Satria iny tsy maintsy tonga amin'ny arrivé. Tsy maintsy tonga amin'ny arrivé. Iny anisan'ny nanamarika anao ihany koa teto amin'ny destination Malagasy. Samy tonga amin'ny arrivé. Ndavary ho alefantsika aloha izay mozika izay dia aventsika miverina eto miaraka amin'ny Zixman.
Dia ireny samy tonga amin'ny arrivé aminy ireny Zixman no mitondra azy teto amintsika teto dia mbola Zixman ihany koa ny ao ambadika an'io caméra io miaraka amintsika izy io tazanareo io dia ankoatran'izay hoe fiatombohany moa na hoe ny tantarany atombohan'ny Zixman tato amin'ny la musique dia inona zany zao ny zavatra endrasan'ny Zixman manokana ao anatin'ity la musique izay ataonao ity? Ny objectif anao? Ny objectif koa le izy aloha izy aloha voalohany dia sarotra be zany araka mahatalentana azy zay sarotra be mahavoaforona hira zany ianao zao sarotra hoe ahoana manao le izy eonao namany artiste iray samby mahatapan'izay zavatra zay hira io voaforona tsy voatanaafarita ampenona ikizana fa ikaraka tsy ampenona na zao zao natatraka namoaka album kely tena tsy maintsy feno zany mba fataratsy amty 2026 ty zay zao no zavatra homaniko. Amoaka album amty 2026 ty? Amoaka album amty 2026 ty? Album amty 2026 ty satria efa maromaro ny audio fa ny clip an'izay mandeha tsikelikely dia za tsy tika hoe amty fonatia tafavoakako daholo le izy. D'accord ary. Ohatriny ahoana zany ohatriny ahoana zany fahafantaran'olona ny Zixman Majunga zany efa mivelatra ihany ve ny fahafantaran'olona anao sa mbola vao ao anatiny hoe mampafantatra satria raha ho anay aty Antananarivo zao mety hoe eto amin'ny destination Malagasy ny ahafantaran'olona ny Zixman fa raha hoe nilazanao Majunga ao manao ahoana ny efa nisy ny seho natao ve ny spectacle? Lazaina hoe mbola mampafantatra ihany aloha satria sarotra mbola mampafantatra anazy dia lazaina hoe mbola eo amin'ny mampafantatra n'le izy zany za amizao dia tsy indraindray atao mbola ao anatin'ny be zany. Ay, ok are. So ihany zany fa nisy koa mifandarina destination Malagasy mba ahafantaran'olona hoe iza mariny zany Zixman zany. Zay misy nisorana ny nareo ao amin'ny télé record destination miezaka mampafantatra artiste indrindra ny artiste vao misonitra ohatranay sorana be nareo amin'izay zavatra zay. Mankasitraka anay ko. Mankasitraka ny Zixman ao anatin'izay fiaramiasa zay. Inandray ny clipsika manaraka inandray ny clip faharoa zay ometsika nireo mpijery indray amin'ity andro anio ity. Zay manongadô zay ngambana lefatsika manaraka. Mary etsiketsika kely tsika. Etsiketsika kely tsika. Aleoko izarana an'izay hafanana zay ny mpijery indrindra raha eto avoantany fa sao dia mahita mirina miaraka amin'ity cachine be ity dia sao dia lasa mangatsiatsika fa aleo chauffeny zay fiarahantsika eto zay. Ndao ary no farahantsika indray ity mozika ity zay rahantsika amin'ny Zixman. Dia mbola mitohy hatrany ny fiarahantsika ato anatin'ny fandaharana destination Malagasy mariana hatrany fa dia miainga avy any Majunga ny fiarahantsika dia aza misalasala ianareo artiste rehetra izay tsy afaka ihany koa mandalo mivantana na tsy eto avoantany raha toa ka hoe te hivahiny ato anatin'ny fandaharana destination Malagasy fa ireny ary ry poète rebelle tany Egypte nampidirintsika mivantana teto amin'ny fandaharana izao indray ry zareo namantsika any Majunga dia anisan'izay Zixman. Dia tohizantsika hatrany ny fanontaniana, tohizantsika hatrany ny resadresaka araka n'ilay efa nilazain'ny Zixman teo hoe eo ny projet anisany amoaka an'izay album izay amin'ity 2026 ty fa dia inona ihany koa ny akaiky ankoatran'izay ahoana ny famoahana ny clip vaovao efa misy fofopofony be any ahoana ihany koa ny fiara-miasa miaraka amin'ny artiste hafa sa ve hoe mbola Zixman rery aloha ny fatohana amin'izao
zao? Ya, fikarakarana an'le clip vaovao moa zany eo fikarakarana mihitsy zay zao. Ary rehefa kely sisa dia tsy maintsy anaterana ny any destination. Dia ny fiaraha-miasa amin'ny artista namana moa zany tena misy ao anatin'io 5 titres vaovao koa misy featuring, misy featuring miaraka amin'ny Selecton zay ao. Mbola ray ihany aloha ny ampidiriko anatin'le 5 titres eritreretiko avoaka io, mbola zay le fiaraha-miasa amin'ny artista zany. Artista ray aloha ny ezahako ampidirina fa be ny artista efa miara-miasa le izy moa misy efa vita audio fa misy no alefa tsikelikely dia mandeha miandalana eny foana. Ah, d'accord ary. Ie, dia rehefa vonona izay hira izay dia aza donona izay eto amin'ny destination malagasy a? Inona ny tsapany zigsimana na ny zavatra tsy maintsy ho ataonao ihany koa ato anatin'ny mozika hoe mba hoentinao mampiavaka anao amin'ireo artista hafa rehefa hoe miteny an'izany zigsimana zany dia tokony inona ny ao an-tsainay voalohany ho anay le mpitazana? Efa hoe zigsimana manana ny mampiavaka manokana style-ny presque mampiavaka ny artiste rehetrarehetra tsy maintsy hoe ao anaty clip ny tena ahitana anazy, ny pose ao anaty clip sy ny rehetrarehetra. Dia amin'le resaka son indray iny misy zavatra tsy maintsy takiky kely anatin'le izy satria za taloha nanao amin'ny maha urbaine zay, nanao resaka R&B dia tsy maintsy mitaky an'izay kely za na hira nataoko hoe mihetsiketsika io ary dia tsy maintsy misy an'izay zavatra zay ampidiriko kely amin'le izy. Zay angamba hitako hoe mampiavaka anahy amin'le artiste sasany satria ny anakahy tena misy an'izay tsy maintsy zay. Na any amin'ny farany any zany mampiditra R&B somary asina miadana kely zay, na dia amin'ny voalohany na tsofi eo an-tenatenany eo somary ezahako hita mihitsy le izy ohatran'izao le anina le. Zay angamba no hitako hoe mampiavaka anahy le artiste maro araka tendance io dia le tendance zany ohatra hoe d'un sorte sol ranoray dia adiny le taloha fa ny anahy zany tsy maintsy mampiditra kely foana za niaingana. Ok ary ohatrany ahoana zany ao anatin'ny fiainana artiste zany zigsimana mba tantarao anay, misy zavatra miova ve raha ny côté anao manokana sa na mety misy zavatra hoe voasambany ihany koa ny fantatrao ao anatin'ity resaka tontolon'ny mozika ity raha ho anao manokana ny resahana? Le izy aloha tsy maintsy hoe misy zavatra n'olona anao raha hitan'olona eny tele eny dia tsy maintsy manamboatra ny imaziny ao foana anao amin'ny image marinao mihitsy tsy amboarinao satria le zigsimana zao olona mozika mihitsy ianao eny amin'ny fiarahamonina hafa nefa tsy maintsy zay no nahitan'olona anao amin'ny écran dia misy fotoana anao tsy maintsy mampiseho an'izay zavatra zay, na hoe na efa miezaka rehefa akan'le côté ray amin'le maha-izy ianao le any ohatran'izay zany ny hitako hoe amin'le maha-artiste zany, amin'le zavatra nasehonao publika zany tsy maintsy ho asehonao publika foana rehefa tena hitan'olona publika. Zay ny hitako hoe somary mampiavaka kely amin'le artiste. Inona zany zao ny zavatra tsy atao